tsy de mahatoky loatra ny fihetsika ireo avy amin'ny fanoherana i Général Ravalomanana manoloana ny fiazakazany izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka ankehitriny. Na dia eo azazany rehetra izany dia fantatry Général Ravalomanana ny tetika ambadika ny fiazakazany ireo avy amin'ny fanoherana andray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Raha ny amin'ny manokana dia tsy misy afa-tsy ny tetika ny hanonga-mpanjakana izay efa mijoro ankehitriny ny antony mampiazakazaka azy ireo. Izany resaka fanonganam-panjakana resan'ny Général Ravalomanana zany dia tsy ataotao fahatany fa efa ao anatin'ny kajikajy politika. Toy ny hoe miezaka maka maro anisa ino anivon'ny antenimieram-pirenena ny avy amin'ny fanoherana, manala ny Prime Ministre ankehitriny ary mametraka ny Prime Ministre izay tian'izy ireo apetraka. Mametraka ny maro anisa ino anivon'ny antenimieran-doholona ary aorian'izay dia afaka manao empêchement an'ny filoham-pirenena amperinasa ankehitriny izy ireo na manonga-mpanjakana amin'ny fomba ara-dalàna. Fanampin'izay rehefa manana maro anisa amin'ireo andrim-panjakana anankiroa samihafa ireo dia mazava ho azy fa mora kokoa ny batana fandresena amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Araka izany dia efa fantatry Général Ravalomanana ny kajikajy politika rehetra ataony ireo avy amin'ny fanoherana. Dika matso ny antony matso dia satria samy manantena azo majorité parlementaire daholo. Ny mpanohatra moa dia manantena hoe majorité parlementaire io no ahatra tsara ny tanjona politikany. Dia ny afana zany mametraka ny Prime Ministre hanao motion de censure raha ilaina, avy eo koa mety hoe andresy amin'ny fifidianana amin'ny communal zany dia communal sy ny solombavambahoaka moa no mifidy ny sénateur dia mahazo maro anisa koa zany amin'ny sénateur dia avy eo afaka anao motion d'empêchement du président, zany hoe fanongana mpanjakana araka alana fa tsy le resaka hoe forcing atsony zany atao fa zay zany ny lalana ataony. Zay zany mahatonga zao hoe andao no fifidianana antsika. Fanampin'izay nanamarika Général Ravalomanana fa mifanohitra amin'izay tanteraka ny kajikajy politika avy amin'ireo mpomba ny fitondrana. Ny mpomba ny fitondrana dia tsy hanonga-mpanjakana fa hanohana ny fanjakana amin'ny asa fampandrosoana izay ataon'izy ireo. Mety hitovizana ihany ny tanjona amin'ny fakana maro anisa ino anivon'ny antenimieram-pirenena fa tsy mitovy kosa ny kajikajy politika. Raha ho an'ireo mpanohana ny fitondrana dia stabilité politika no antony kendren'izy ireo ny akana maro anisa ino anivon'ny antenimieram-pirenena fa tsy hanonga-mpanjakana velively. Zany hoe raha lazaina fomba hafa dia manao zay fomba rehetra ahafahana miaro ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina izy ireo. Ny mpitondra fanjakana ny mpomba fanjakana indray dia miezaka koa manao ny fifidianana, manao ny propagande koa izy satria resy lahatra koa izy hoe ny fahazahoana maro anisa amin'ny antenimieram-pirenena no nanana stabilité politique. Dia zay no nazahoana tamin'izao hoe milamina tsy misy atahorana mihitsy eto Madagasikara zany amin'ny resaka korotana. Resaka lalàna indray dia ny lalàna dia tsy misy fiovana fa lalàna efa tamin'ny 2018 no ampiasaina amin'izao. Zany hoe tsisy lalàna vaovao natao. Somary malasa hitrehitra ihany ny réaction Général Ravalomanana manoloana ny fiazakazany ireo avy amin'ny fanoherana akamaro anisa ino anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny zavatra malasa saina dia zao fa nahoana no resaka fanonganam-panjakana no tonga tao an-tsainy voalohany manoloana izany rehetra izany. Amin'ny lafiny iray ohatrany tsy mahagaga ihany satria ny nahatafapetraka azy teo amin'ny toerana mahafiloana antenimieran-doholona azy ankehitriny dia resaka fanonganam-panjakana. Mazava ho azy raha matahotra sao dia ahongan'ireo avy amin'ny fanoherana eo amin'ny toerana mahafiloana antenimieran-doholona azy izy ankehitriny. Ho antsika izay nanaraka fandarana manokana izay nataon'ny firaisan-kina sy kolektifan'ny malagasy tamin'ny televiziona roa samihafa dia nahatsikaritra fa tsy nisy resaka tetika maloto hanonga-mpanjakana ny resaka novoizina tao anatin'ny televiziona. Resitsika manokana ny fanehoan-kevitry Rivo Rakotovao filoham-panjakana teo aloha tamin'ny andron'ny HVM. Tsy voatery entina hanonganam-panjakana foana ny antony hakana maro anisa ino anivon'ny antenimieram-pirenena fa entina hanatsarana ny fomba fiasa misy eto amintsika. Nosinganina ao anatin'izany ny ampitsarana ny fomba ratsy ny mpitondra fanjakana ankehitriny toy ny hoe ny fitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka any amin'ny fahefana mpanao lalàna. Tsy azo atao tsony zany rehefa mahazo maro anisa ny avy ao amin'ny fanoherana indrindrandrindra fa ny avy ao amin'ny vovonana firaisan-kina. Raha ao raha tain'Andriamanitra ka sitrapony vahoaka azo maro anisa ny mpanohatra ny firaisan-kina dia ampiova na mijanona eo ary ireo olona ireo dia ampiova mihitsy ny rafitra fitana firenena satria hijanona amin'izay le fitsabahan'ny mpanatanteraka any amin'ny mpanao lalàna. Tsisy mibaiko intsony eo
tsy mpanagatanana fotsiny reo zay mitanjony zay ahafana manao an'le izy fa ianao tsy andeha ikiry biby fotsiny hoe satria tsy nanao teo dia tsy anao ntsony ianao tsy fitolana ara-politika. Ankoatr'izay rehefa mahazo maro anisany avy amin'ny fanoherana dia mazava ho azy fa mihena ny solombavambahoaka mpanao merci président. Vokatr'izay ho foana hatreo ny fomba ratsy ny ACC manao azo raisina fa tsy mitombona, ho tapitra hatreo ny fomba fiasa tsy ampamarinana. Arak'izany aleo tena daholo ireo androm-panjakana maro samihafa misy eto amintsika toy ny ACC, ny enanivon'ny fitsarana, anteny meram-pirenena, anteny meran-dolona sy ny sisa sy ny sisa. Tsy nisy resaka fanonganam-panjakana ihany koa ny fandaharana manokana ny arana tamin'ny kolektifan'ny malagasy ny vantana tamin'ny televiziona vitsivitsy teto amintsika. Ny tanjona ny akana maro anisa ny anivona anteny meram-pirenena dia ny ampihena ny rendrarendra ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny rendrarendra resahana eto dia ny fandandanimpoana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra tsy ilain'ny vahoaka. Izany hoe raha lazaina fomba hafa dia zao ny solombavambahoaka maro anisa izay apetraka eny anivony anteny meram-pirenena dia atao ho arofanina iarovana ny tombotsoa iombonana, tombotsoam-bahoaka, indrindrandrindra fa tombotsoan'ny Madagasikara malalantsika ity. Izany hoe raha mahazo maro anisa ny avy ao amin'ny fanoherana, ny avy ao amin'ny kolektifan'ny malagasy dia vonona ijoro ampianatra ny fitondram-panjakana ahoana ny fitondrana ny firenena. Vokatr'izany atsahatra hatreo ny rendrarendra fandandanimpoana ny volam-bahoaka. Ohatra ny fanafaran'ny fitondram-panjakana ny katsaka 1000 tonnes, fanafaran'izy ireo vary amanjatony tonnes na farana avy any ivelany, fanamboarana teleférika izay nandaniana 180 millions de dollars. Nefa zavatra tokony havitana zavatra hafa. Ny vahoaka eto an-toerana dia mijaly, tsy misy jiro, tsy misy rano, ny lalana ratsy, nefa teleférika no mahamaika azy ireo. Tafiditra ao anatin'ny rendrarendra ihany koa ny fanamboarana kianja manara-penitra izay nandaniana 70 millions de dollars, ny autoroute nandaniana 60 millions de dollars sy ny maro hafa. Vonona ampianatra ny fitondram-panjakana ohatra ny ahoana zany firenena mandroso zany. Araka ny fanehoan-kevitry Tahina Razafinjoelina, ny firenena anankiray raha ohatra ka manana tanjona androso dia tsy maintsy misafidy amin'ny reto manaraka reto: na mifantoka ho lasa mpamokatra, na ho lasa mpanjifa, na ho lasa mpijirika. Raha ny fahitany kany Madagasikara manokana dia tokony mifantoka manokana amin'ny resaka famokarana satria ananantsika daholo n'ireo arena voajanahary sy ireo tany lonaka midadasika izay ahafana mamokatra zavatra ilaina andavanandro eto amintsika. Mizara telo ihany ny fampandrosoana ny firenena, na ianao mpamokatra, na ianao mpijirika, na ianao mpanjifa. Ny firenena zany ka raha ho amin'ny firenena malagasy izay manana velaran-tany, izay manana velaran-dranomasina, inona amintsika ireo miady hevitra zao no lalana tena izy amokatra ve tsika, hijirika ve tsika, sa anjifa fotsiny tsika? Zao tsika zao miresaka teleférika, famokarana ve io? Miresaka kianja manara-penitra, miala tsiny na inona io zao tsy nahazo an'le lalao iranara-penitra tampoka ndray tsy nahazo homologation, famokarana ve io? Misy vola miditra amin'ny malagasy hoe avy any apita amin'izy io zao ny autoroute natomboka tena janona. Totalin'ireo fotodrafitrasa telo ireo ny ray ny teleférika 180 millions de dollars, ny faharoa ny kianja manara-penitra 70, zay ny 250, ny ray teo amin'ny 60 teo ny 60-70 teo ny lany tamin'ny autoroute zay efa volovolo. Mbola ny avy ao amin'ny kolektifan'ny malagasy ihany. Ankoatr'izay ny tanjona akana maro anisa eny anivona teny meram-pirenena dia ny ampihena ireo solombavambahoaka izay manao merci président. Na dia fahitan'izy ireo aza fa miditra ao anatin'ny antsana i Madagasikara dia mbola manao merci président ihany nataony solombavambahoaka maro anisa teny anivona teny meram-pirenena. Ny voka-dratsy mivaingana izay nataon'ireo solombavambahoaka maro anisa teny anivona teny meram-pirenena io teleférika izay nandaniana vola 180 millions de dollars io. Solombavambahoaka maro anisa teny anivona teny meram-pirenena no nampirisika fitondram-panjakana nanao an'io tetikasa teleférika io. Raha ny marimarina kokoa dia solombavambahoaka IRD miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina. Ho antsika izay nanaraka toe-dram-pirenena dia nahita fa nisy ihany ny solombavambahoaka nanohitra ity tetikasa teleférika ity. Fa vitsy anisa ka izay zavatra izay no mila hovaina, ampiana omena tosika ireo solombavambahoaka izay anao arofanina ny fitantanana misy eto amintsika mba ahafahana miaro ny tombotsoan'ny vahoaka, miaro tombotsoa iraisana, miaro tombotsoan'ny Madagasikara.
tahina razafonjoelina ratsorona zany inona ny fandraisan'ilay solom-bavambahoaka mpanara-drian-drano sy mpanangatanana ka izany vola be tantaraiko anao zany zay manome eo amin'ny 1 million 70 plus 180 plus 300 millions de dollars zany 1200 milliards ronjato sy arivo milliards ariary zany hoe tsy mipetraka ho arifanina zany ny solom-bavambahoaka zany rehetrarehetra zany nandalo fankatoavany solom-bavambahoaka eo zany le olana tsika rehetra mieritreritra hoe ny adala mpitondra ny teanao teleferika azafady tompoko nekeny maro anisan'ny solom-bavambahoaka io tsy miteny hoe nekeny solom-bavambahoaka rehetra io tsarotsika tsara fa nisy député vitsivitsy zay nitarian'ny filohan'ny MTS président Roland Ratsiraka nanohitra fa vitsy anisa dia mandeha ho azy le rendrarendra mandeha ho azy le rendrarendra zany hoe eo ampelantanan'ny solom-bavambahoaka zany no manitsy ny fitondrana hoe tsy any amin'ny ilain'ny distrikana io mbola izay resaka rendrarendra ataon'ny fitondram-panjakana izay ihany magaga sady mampalahelo mahita ministra zay manana diplôma manam-pahaizana faly ravoravo rehefa mitsena ny vary afarana avy any ivelany mitsena ny katsaka afarana avy any ivelany ho an'ny tahina razafinjoelona manokana dia ny fiainam-pirenena dia toy ny fiainan-tokantrano mametraka foana hoe ny vola miditra no tokony ho betsaka no ny vola mivoaka magaga fa faly ireo ministra manam-pahaizana manana diplôma mahita fitondram-panjakana mandany vola manafatra vary amin'ny taonina manafatra katsaka amin'ny taonina manafatra zao rehetra zao avy any ivelany nefa fandaniam-bola zany rehetra zany ny tantsaha eto amintsika tsy ampy fitaovana tsy ampy tosika izany rehetra zany dia vokatry ny fanapahan-kevitra avy ao amin'ny antenimieram-pirenena vokatry ny ireo solom-bavambahoaka mpanao merci président mankatoy zay rehetra lazain'ny fitondram-panjakana mila ovaina zany rehetra zany inona moa dika fampandrosoaka inona ny dika firenena mandroso firenena ray olona ohatry ny tokantrano averiko foana natao zay firenena mandroso dia betsaka kokoa ny vola miditra noho ny vola mivoaka amin'ny firenena ray zavatra misy eto amintsika ve zay ve nitanjon'ny fitondrana betsaka ve vola miditra no vola mivoaka tanjony eto amintsika neka misy ministra sasany faly mandeha mandray vary afarana vao tamin'ny heritaona nanafatra katsaka amina arivona taona 47 000 tonnes izay 50 000 tonnes dia faly le tompona andraikitra hoe tonga ny fampahantrana ny fiain'ny malagasy azafady tompoko eto ampamaranana dia zao mety maro amintsika vahoaka malagasy no mieritreritra fa tsisy fiantraikany any amin'ny fiainan-tokantrano ny fividianana solom-bavambahoaka eto dia ny avy ao amin'ny kolektifan'ny malagasy dia manintana ny malagasy rehetra ary mampafantatra ny malagasy rehetra fa misy fiantraikany amin'ny tokantrano tsirairay ny fifidianana solom-bavambahoaka ilaina dia ilaina mifidy solom-bavambahoaka avy amin'ny fanoherana atao arofanina anaramaso ny fahefana mpanatanteraka tsy anaonao foana efa hitany tsirairay ny vokadratsy ny fananana solom-bavambahoaka maro anisa mpanao merci président efa iara-mahita ny faneken'izy ireo ny tetikasa téléphérique izay nandaniana vola 182 millions de dollars nefa isika vahoaka dia miaina ao anatin'ny délestage tsy misy rano lalana ratsy vokatry izany rehetra izany dia miakatra ny vidim-piainana hitantsika amin'izany fa misy fiantraikana amin'ny tsirairay ny fifidianana solom-bavambahoaka satria raha mijery ny faritra zao tsika maly vomaly ny tany Fianaratsoa afaky maly tany Tomasina potika tanteraka ny économie amin'ireo faritra ireo azadiny fa faritra Moromania dia anisan'ny fahatelo sahirana indrindra amin'ny faritra eto Madagasikara satria mani potika tanteraka ny lalana tsy misy fizahantany tsony potika tanteraka ny fandriampahalemana lalan'ny Tomasina zany azagagy nareo raha miakatra daholo ny vidin'entana ny entana rehetra avy any Tomasina tompoko dia lafo be daholo ny sarandalana tsika mieritreritra hoe lalana io ilaina rehefa vakansa tsy izay ny lavana lalana ny lalana ny afahan'ny vokatra vezivezy ka manamora ny vidiny ka raha téléphérique ho an'olona efatra tompoko no ataotsika mihoatra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny mialatsiny asan'ny solom-bavambahoaka ka izany ve ilavatsika solom-bavambahoaka hiteny hoe merci président sy tehatehaka fotsiny ronjato sy arivo milliard ariary zay ny lany tamin'ny rendrarendra janona treo za tsy tenyny kanja manara-penitra hafa fanampin'izay manentana ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy ny avy ao amin'ny vovonana firaisan-kina andao ifidy ndao ifanampy arovy ny safidy sao dia misy tetika angalabato raha ohatra ka sanatria mahatsikaritra ny fangalaram-bato isika
dia efa fantatsika ny toromarika dia ny maka sary maka video tehirizina atao proof mba hialana amin'ny hoe azo raisina fa tsy mitombina arovy ny safidinao hoy ny avy eo amin'ny firaisan-kina fa zany tsy milaza hoe hobady amakainy eto akory zahay ary zay no tenenay tamin'ny vahoaka hoe arovy andaotsika hiaro ny safidy zay tsy tenitenenina fotsiny fa misy asa ambadik'izay misy asa zay natao hoe fanojo amin'ny lalàna zay samy mpampiarina fa dia io aloha no eo a dia efa miomana zay efa miomana zay zao le ny zavatra nitranga teto amin'ny premier arrondissement reny lazainy raha Madagasikara reny a efa nomanina hoe rehefa mahatratytsika dia inona ny fomba amampanao tokony ho atao anara-dalàna mba tsy isiny iverinerinao indray ny hoe azo raisiny io fa tsy mitompony io fa zay ny lazaiko hoe ny bady ny ambakainy nefa zay mahay fa zay ny firaisan-kina koa tsy bady akory araka izany dia ho tanterahana afaka ora vitsivitsy ny fifidianana solombavam-bahoaka dia izay ato amin'ny roa telo dia manentana ny vahoaka malagasy rehetra mba handeha hifidy ny candidat solombavam-bahoaka izay afaka hitondra feo ny vahoaka eny anivona ny teny meram-pirenena fa adio ny mandatsabato amin'ny candidat mpamita-bahoaka mpivarotra tanindrazana masina tanindrazana antsika ary izay ihany koa mamarana ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray